nafampana ny toedraraha teny Imeritsiatosika satria tena leo tanteraka ny vahoaka amin'ny fitsiko ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampidela moa isika fa avy hatrany tonga dia vaviny ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny toedra raha mafana teny Imeritsiatosika no impanantsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Arivon'ny Mambo Antananarivo maro loatra ny mpitandro ny filaminana izay manakana ary izay no antony nahatonga anireo mpitatitra ny tokona izay. Noho ny hamaro ny mpitandro ny filaminana sy ny tompona andraikitra misahana ny famovizana izay manakana eny amin'ny lalam-pirenena voalohany ho ireo mpitatitra izay nitokona tamin'iny andron'ny omaly izay lalana mirefy 20 kilometatra nefa sivy amin'ny toerana samihafa ny mpanakana hita maso isan'andro. Lany fotoana manginy fotsiny ny fitohanana hoy ny fanazavana trany. Takin'ireo mpitatitra araka izany ny fampihenana azy ireo ary manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fitaterana mba hijerena ny zava-misy. Nitsahatra nandritra ny ora roa ny fitaterana niakatra tamin'iny omaly maraina iny. Ny kooperativa Kofitsiro izay mampitohy any Antananarivo sy ny Rivon'ny Mamo no nisantatra ny fitokonana voalohany tamin'izany. Tena tezitra ireo mpitatitra noho izay hamaro ny sakatsakana isan-karazany izay araky ny voalazan'izy ireo hatrany ary izay no nahatonga an'izay fitokonana izay. Ny eo amin'ny mahakasika ny hetsy-bahoaka teny Imeritsiatosika indray zany dia toy izao ny zavatra izay tena nisy raha araky ny voalaza avy any an-toerana trany. Satria raha niresaka izay nataon'ny sombam-bahoaka Antoine izay voafidy tamin'ny antoko fivoy teny an-toerana teny dia nilaza ity sombam-bahoaka ity fa tena tsy rariny ny zavatra iainan'izy ireo satria efa nanao fangatahana maro isan-karazany izy ireo fa tsy mbola voavaly izany fangatahan'izy ireo zany mandraky teny androany. Ny délestage mangana fotsiny ny tsy fampiny rano eto sy andaniny tena sahirana ny vahoaka ary amin'ny mahasombam-bahoaka azy izay no mahatonga azy nitondra ny tetin'ny vahoaka ary nitondra ny tenin'ny vahoaka izay. Itsankilany dia nilaza ny lehiben'ny distrika izay teny an-toerana teny tsy nisy fangatahana fahazahon-dalana sy tsy nahazo lalana nihetsika saika hatao tamin'iny andron'ny omaly iny ka tsy maintsy nosakanana ho hiatrany ny lehiben'ny distrika ny Rivon'ny Mambo. Ity farany izay efa notakiny sombam-bahoaka fivoy ny fanesorana azy noho izy izay voalaza fa vato misakana amin'ny fampandrosoana. Araky ny hita trano mantsy dia efa feno mpitandro filaminana mialoha ny toerana izay nokasain'ny sombam-bahoaka Rajerison Antoine hifanehona hevitra amin'ny vahoaka teny Imeritsiatosika teny. Vao maraina be dia efa hipoka ny mpitandro filaminana izany toerana izany ary tsy azon'izy ireo nidirana moa izany toerana izay notretin'izy ireo hanaovana famoriam-bahoaka izany. Ka voatery teny an-dalabe izy ireo no nanao an'izay fanehoan-kevitra an'izy ireo izay nanao dia be am-pilaminana namakivaky ny tanàna miaraka amin'ny sora-baventy isan-karazany amin'ny ilay misoratra hoe leo délestage zahay io no tena nibanjina tao anatin'izay sora-baventy izay noentiny ireto vahoaka marobe niaraka tamin'ny sombam-bahoaka izay voafidy teny an-toerana ireto. Ny zava-misy any Imeritsiatosika eny izay hetsika fanehoan-kevitra niarahany ireo vahoaka izay notariny sombam-bahoaka ny fivoy tany an-toerana tany. Eny anatarabe ny vahoaka no nandeha rehefa voasakana tsy hoeny amin'ny toerana izay tokony nanaovana ny hetsika teny Imeritsiatosika teny. Hita niaraka tamin'ny mponina teny sy ny sombam-bahoaka Rajerison Antoine sy ny ekipany izay maro dia maro moa ny vahoaka izay vorolanina nanaraka azy ireo tao anatin'izay fanehoan-kevitra amin'ny hoe fitakina ny tsy rariny sy ny hitahitan'izy ireo amin'ny te hiala ao anatin'ny délestage lava izay hita fa tena nahazovana tato ato zay ity resaka délestage ity. Tsy voandroany ity resaka délestage ity no niterakolana fa efa hatramin'ny ela izy ity dia mbola tsy voafahafoana izay olan'ny délestage zay mandraka androany na dia efa menomenona sy mitaraina aza ny vahoaka noho izay afitsoko ny délestage zay dia hita fa tena mbola tsy mita vaholana mihitsy ireo tompona andraikitra sy ny mpitondra fanjakana mba hamahana zato sanjato izany olan'ny délestage zany amin'izao fotoana izao.
tao anatin'izay hetsika izay hatrano mantsy araky ny voalazany sombamboaka raha Jery Soantoine Natrany nokasaina ho samborina ary voasava hatrany ambany fandriana ny tranony taorian'ny hetsika izay natao tamin'iny omaly iny. Mankasitraka atsika vahoaka marobe izay sahy nijoro na dia teo aza ny hery famoretana ho hiatrany sombamboaka raha Jery Soantoine tao ampejiny tao aoka atsahatra ilay fanenjehanahy hisambotra sy hanao hazalambo ka nosavainareo ny tranoko hatrany ambany fandriana teny fonenana imeritsy atosika ny atoandrony omaly iny sy nitadiavanareo ahy eraky ny tanàna tao imeritsy atosika tao tsy fahavalonareo aho fa mijoro miady tombotsoan'ny tanindrazana sy ho an'ny taranaka ho hiatrany ity sombamboaka izay voafidy tao amin'ny distrika ny Rivonimamy ity hatrany midika izany fa tena noho ny fahatsapany ity sombamboaka ity ny maharary ny vahoaka no antony nanaovany an'izay hetsika niaraka tamin'ireo vahoaka marobe izay namakivaky ny tanàna tao anatin'ny diabe ampilaminana izay mba ho fanerana ny mpitondra fanjakana amin'izay tsy fankasitrahan'ny vahoaka ny miaina ao anatin'ny délestage lava sy ny tsy fahampiny rano etsiro izay ka izay no antony natonga an'izay hetsika izay nataon'izy ireo zay fa tsy sanatria akory hanonga-panjakana sanatria fa tao anatin'ny kabary izay nataon'izy ireo hatrany izay nirana tamin'ny mpanao gazety teny an-toerana dia nilaza mazava tsara ity sombamboaka ity fa tena aleon'izy ireo misolo chef district vaovao fa ilay teo aloha dia tena tsy mahavita ny asa izay nandrasany vahoaka taminy ka aleon'izy ireo hiala tsio chef district ao an-toerana intsony ilay chef district izay no ampangain'izy ireo fa tena tsy mahavita ny andraikitra izay andrasany vahoaka aminy araky ny voalazany ity sombamboaka ity hatrany raha nitondra ny feon'ny vahoaka sy ny hitahitan'ny vahoaka izay tonga marobe tany an-toerana tany nandritra izay hetsika fanerana izay itsankilan'izay mo maro ihany mametra-pantanina amin'ilay hoe raha izao no mitohy hetsika vahoaka isan-karazany izao mety ahoana no hiafarany ity fitondrana ity raha toa ka tsy misy ny fandraisana fepetra sy fandraisana andraikitra manoloana an'izay tokony hiarovana an'izay fianaky ny hetsy-bahoaka izay na ihany koa tokony vaholana haroso mba tsy hisiny izay hetsy-bahoaka isan-karazany izay fa satria raha toa ka mipoaka eo any ny vahoaka dia ho sahirana ny mpitandro filaminana izay hifehy ny vahoaka ao anatin'ny natezerana izay tsy te hiaina an'izay fanonganam-panjakana izay ny malagasy sanatriny vava ka aleo hilamina ihany ary aleo hitady vaholana raha toa ka mbola ahitam-baholana izay olana rehetra izay mianjady amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'izao ankehitriny izao izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahito sanandro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.